fanaraha-masotsika sy tombanezaka suivi évaluation zava-dehibe zany amin'ny fanatanterahana amin'ny programme asa amin'ny fanjakana. Raha ohatra ka tsy asiantsika fanaraha-maso tombanezaka zany programme anazy dia tsy fantatritsika mihitsy inona ny vokatra azo tratratsika avy ny tanjona izay napetraka. Satria matoa atao ny tombanezaka sy ny fanaraha-maso misy tanjona napetraka ao, tanjona napetraka mba ho tsaratsara kokoa. Raha ohatra ngamba tanjona maika-be tsaratsara kokoa ny fiainan'ny mponina eto Madagasikara, tsy ho betsaka intsony manitra. Ho tsara ny androso kokoa ny fiainam-ponina. Fa ankoatran'izay misy tanjona any amin'ny secteur tsirairay avy izay apetraka mba hahafahana manatsara an'izay tanjona amin'ny ankapobeny izay. Noho izany anaraha-maso sy anaovana tombanezaka ny programme asa fanjakana izay vatsian'ny fanjakana, vatsian'ny mpiara-miombinantoka ny fanatanterahana azy, izay no antony anaovana ny évaluation. Dia ny Madagasikara raha ampitahina amina firenena hafa manahoana izy aiza hoe izany toerana amin'ny resaka évaluation fotsiny. Izy io ve fanindrotra foana amin'ny resaka fantraka? Madagasikara ngamba efa fotoana efa elaela antsika ny nanao an'ilay suivi évaluation. Tamin'ny andron'ny fametrahantsika ny DSRP reny dia efa nisy zany. Tamin'ny nanaovantsika ny document cadre politique économique efa nisy zany. Fa taty aoriana zany tamin'ny nametrahana ny Madagascar Action Plan dia natsaraina koa le cadre nafahana ny asa. Hoe aloha asiana cadre mihitsy izay mba tena voatsinjaratsara iza miasa atao, inona ny asa ataony. Dia asiana cadre inona ny fitaovana entina miasa, fa inona ny tanjona napetraka eo fanatanterahana ny asa. Efa elaela izay ekeko hoe atao amin'ny fotoana nisitsika ny crise somary tsy dia nanana moyen zany tsika nanatanterahana ny asa, fa mitohy foana reny asa ireny. Ary hitanareo zany etsy amin'ny latabaletsy nisy ny rapport annuel izay vita. Misy koa manana manuel tsika amin'ny fanatanterahana système national intégré de suivi évaluation.